Onolotra ny arahaba tompoko tsy maro toerana hatrany ny atmosfera any amin'iny ilany afovoany atsinanana sy atsimo atsinanany Madagasikara iny raha amin'ny rahampitso. Etsika ilan'izay dia mbola ahazo vahana ihany koa ny zavona indrindra ho an'ny faritra anatiny ny voamaraina. Izay indrindra nampatsahivina antsika mpampiasa lalana na ny mpamily fiarakodia zany na ny mpamily kodiaran-droa na ihany koa isika mpandeha tongotra mba hitandrina fatratra rehefa matevina izay zavona izay satria mety akaiky kokoa ny fahitana kasao sanatria iteradoza. Andao jerena amin'ny atsipiriany ary mivina mitetry ny andro amin'ny rahampitso maraina. Andraona mety arahana orana tandrifindraona indraindray any amin'ny manodidina manoro morotsiraka vatovavy ary fitofinany. Andraona mitsitokotoko ny any amin'iny faritra Isava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Mitatra hatrany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobenina ibalika kokoa hingabe masoandro aorian'ny ny zavona na zavon-tany maraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo. Raha mahakasika ny atoetry ny andro ny tolakandro kosa indray ary dia azo orana trany ny aty amin'ny morotsiraka ny faritra Atsinanana sy Vatovavy raha toa ka andrahona izay ho an'ny morotsiraka Atsinanana sy ny voatany ny faritra hafa indrindra ny morotsiraka Avaratra Andrefana sy ny ilany Andrefana ary ny faritra Atsimo Madagasikara moa dia ibalika be mihitsy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray ary dia manodidina amin'ny 20 hatramin'ny 24 degré ho an'ny voatany, 14 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 15 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany Andrefana. Ananika 13 degré maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra Avaratra Andrefana ny Madagasikara iny. Amin'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ary dia ny varatraza aloha no anomboka ahazo vahana amin'izay sabotsy izay. Vokatra izay indrindra dia miandrandra orana malefaka somary miatoato any amin'ny morotsiraka ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Mety isy ihany ny zavona amin'ny maraina ho an'ny akamaroan'ny faritra maro eto amin'ny voatany. Ny faritra hafa moa dia andrahoana vitsy na ibalika be ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina amin'ny 20 hatramin'ny 25 degré zao ho an'ny voatany, 13 hatramin'ny 13 degré morotsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany Andrefana. 13 na fito amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka ary Melaky. Mivina ny toetry ny andro ny alahady ary no amaranantsika sahady dia ny varatraza no amaritra ny toetry ny andro amin'izay fotoana izay ary azo orana malefaka somary miatoato any amin'ny morotsiraka Atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo. Andrahoana na anjombona mety arahana erikerika manify na orana malefaka mihitsy aza moa indraindray ho an'ny ilany Atsinanan'ny voatany. Ny faritra hafa moa dia andrahoana mitsitokotoko na ibalika ny masoandro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 25 degré ho an'ny faritra anatiny, 14 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 19 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany Andrefana. 13 na 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka, Boeny ary Melaky. Dia izay indray raha mivina ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Vilo matopoka.